Ravana malalo amin'ny tompo, anapaka ampotsika ny fiadanan'i Kristy. Amin'ity andro zoma 20 novambra 2020 ity, dia ny anjara mofinaina ao antsika ry havana dia bokin'ny Amosa 7:1-12 ka hatramin'ny 15. Minohon' izany vavaka aloha isika. Dera sy mankalaza anao zay raha eo, ary makasitraka anao indrindra, satria mbola miteny aminay indray ianao amin'ity oasy fotoana ity, dia ampangino ny feo rehetra zay tsy avy aminao foka ny teninao rery ihany no nakoako amponay sy ahafantaranay indray fa tsy misy mpamonjy afa-tsy ianao dia ianao zay mpamonjy zao tontolo zao. Dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy naovana izany vavaka izany. Amen. Ny anjara mofinaina antsika amin'ity andro an'ity bokin'ny Amosa 7:1-12 ka hatramin'ny 15. Vary toy izao zany amin'ny anaran'i Jesosy. Amin'izany andro izany dia atsangako indray ny tanom-bongon'i Davida zay efa nianjera, ary hotapenako ny efa banga aho, ary amboako zay efa rava aminy, ka ataoko tahaka ny taloha izy, mba hanana izay sisa amin'ny Edoma sy amin'ny dedikisa rehetra zay antsoina amin'ny anarako ho Jehova zay nanao izany. Indro avy ny andro Jehova zay atratranga ny mpiasa tany ny mpiditsy, ary ny mpanososy voaloboka atratra ny mpamafy, ny tendrombohitra hipopotra ranom-boaloboka, ary ny avoana rehetra hiempo, ary apodiko ny Israely avy amin'ny fahababoana, dia anangana ny tanàna efa rava izy ka ononao ary anao tanom-boaloboka izy ka hisotro ny divay avy aminy, anao sa koa izy ka hinana ny vokatra. Eny amboleko ao amin'ny taniny izy ka tsy mingotako amin'ny taniny zay nomeko azy intsony izy ho Jehova Andriamanitra ao. Nay masonao manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ravy Jerosalema, zany ny hita eo amin'ny 1 ka hatramin'ny 10. Fa ho avy kosa ny fotoana zay ananganana ny Jerosalema indray, satria apodina avy anam-pahababoana ny firenen'i Israely, ka hanangana ny tanàna efa rava izy ka ononao, ary anao tanom-boaloboka izy ka sotro ny divay avy aminy, anao sa koa izy ka hinana amin'ny vokatra. Eto dia nampanambadiana an Jehova indray ny firenen'i Israely, naverina amin'ny tena Andriamaniny ny firenen'i Israely, ka efa tafaverina amin'ny tena Andriamanitra ny firenen'i Israely dia tafaverina amin'ny tany koa izy. Eto dia lazaina hoe tsy hongotana amin'ny tany zay nomeko azy intsony ho Jehova Andriamanitra ao. Rehefa tafaverina amin'Andriamanitra ny firenen'i Israely dia tafaverina koa amin'ny tany honenany, satria efa vita fihavanana amin'Andriamanitra ny olona, dia vita fihavanana koa amin'ny tany. Zay ny dikan'io azo fijaliana io, dia mitsatoka mampiavana an'Andriamanitra sy ny olona mba amin'ny tany, ary ny mitsivalana mampiavana ny olona sy ny olona. Eto dia tafaverina amin'ny tany ny Jiosy, satria napodian'Andriamanitra amin'ny ny fon'ny Israely zay tafaverina amin'Andriamanitra. Tafaverina indray le teny fanekena hoe zao Andriamanitra reo ary anareo oloko. Eto dia atsangany indray ny tranom-bokon'i Davida zay efa nianjera, ary hotapenana ny efa banga ao, ary amboarina koa ny efa rava ao aminy, ary ataony tahaka ny taloha. Zany ry havana no asan'Andriamanitra rehefa miverina ao amintsika. Ary zasy ianao koa rehefa miverina amin'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, dia zao ny tenin'ny Paoly apôstôly: raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy, efa lasa ny zavatra taloha. Tahaka ny matsika efa manota, nefa atsangan'Andriamanitra miverina indray tsika noho ny amin'i Jesosy Kristy zay nanaiky nitondra ny fotantsika dia niara-maty tamintsika, niara-nalevina tamintsika, natsangan'Andriamanitra indray ho fanamarinana amintsika,
ankehitriny izy mifona ao atsika amin'ny fonana manak'izay ko amin'ity andro an'ity. Aoka zasy ianao iverina tanteraka amin'Andriamanitra amin'i Jesosy Kristy fa kanamiza moa tsika ho izy manana teny fiainana manak'izay. Amen. Sotranao zay raha eo noho ny amin'izany teny mamy zany zay ampitodinao anaindray eo aminao. Akanamiza tokoa moa zay fa tsy ao aminao rery ihany. Ianao rery ihany ny Andriamanitra tamin'ny tanondrina sy ankehitriny ary manak'izay. Ary tsy misy makana aminao atsy amin'ny alalan'i Jesosy Kristy rery ihany. Koa taira amin'ny alalan'ny fananao masina izay tompo. Mba averina mifona eo aminao satria eo aminao ihany no misy ny famonjena ary eo aminao rery ihany nananana heribe sy fahavelomana. Dia sitrakai ny ary hivavaka hoe rainay izay ny an-danitra mamasina ny anaranao mitonga ny fanjakanao ataony ny sitraponao ity tany tahaka ny an-danitra minay ny anina sahazo anay mamela ny helokay tahaka na melana izay midika taminay izay mitondra anay amin'ny fakapanahy fa manafanay amin'ny ratsy manao ny fanjakana sy ny hery ary voninahitra manak'izay. Amen. Raiso ny tsodrano. Any fiadanana Andriamanitra izay mihoatra ny fahalalana rehetra hiaro ny fonareo sy ny hevitrareo amin'ny Kristy Jesosy. Matoky izay nianatra anareo sady izy ihany nanefy izany. Amen. Voninahitra aneo an'Andriamanitra rery ihany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.